Ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Araka misy fahadimy ny volana jona ity ny mofinaina izay voalahatra ho antsika dia ny bokin'ny salamo 420 salamo 420 andininy fafito ka hatramin'ny 10 salamo 420 andininy fafito ka hatramin'ny 10 vakitsika aminaran'i Jesosy. Azandrato alohanareo ry vavahady ary misy andrata ianareo ry varavarana fahagola mba hidiran'ny mpanjakan'ny voninahitra. Iza izao mpanjakan'ny voninahitra izao? Jehova mahery tsy to, Jehova mpiady mahery. Azandrato alohanareo ry vavahady ary manandrata alohanareo ry varavarana fahagola mba hidiran'ny mpanjakan'ny voninahitra. Iza ary izao mpanjakan'ny voninahitra izao? Jehova tompony maro, izy ny mpanjakan'ny voninahitra. Ay masino, manamasinana amin'ny fahamarinana ny teninao no fahamarinana. Amen. Tononkira nataony Davida ity mofinaina omenantsika ity rehefa koa marala. Tononkira nataony Davida izay miresaka ny voninahitr'Andriamanitra. Betsaka ireo exégètes na ireo mpivaofy ny bokin'ny salamo medram-panotaninany amin'ny hoe inona ilay hoe vavahady varavarana fahagola, sandrato ny lohanareo ry vavahady, misandrata ry varavarana fahagola. Inona ilay vavahady? Vavahadin'ny tempoly ve? Vavahadin'ny Jerosalema ve? Vavahadin'ny fanjakan'Andriamanitra ve? Be dia be ireo izay fanontaniana manodidina azy, manodidina izany, fa izay iombonan'ireo maro havanana amin'ny bokin'ny salamo dia miresaka fa ity tononkirany Davida ity dia nalaina avy tamin'ny bokin'ny Samoela faharoa toko fahaenina satria amin'ny bokin'ny tantara voalohany tonga telo ambin'ny folo miresaka ny nampiakarana ny fiaran'ny fanekena tany Jerosalema. Zany hoe ilay vanim-potoana izay nanihoana ny voninahitr'Andriamanitra, nisehoany ny voninahitr'Andriamanitra ao amin'ny bokin'ny Samoela faharoa toko fahaenina tamin'ny nampiakarana ny fiaran'ny fanekena ka ny iran'ny zanak'Israely, ny falian'ny zanak'Israely no asehony ity salamo fa 420 ity. Ilay varavarana fahagola zany dia mazava ho azy varavaran'ny tanànan'i Jerosalema izay nidiran'ilay fiaran'ny fanekena. Ary ilay varavarana fahagola tsy afa-tsy fa ilay varavaran'ny tempoly koa izay nidiran'ilay nampidirana ilay fiaran'ny fanekena. Ny fiaran'ny fanekena moa dia tsy afa-tsy fa ilay Andriamanitra manaiky tantana ny mpanompony, ilay Andriamanitra manaiky ho eo anivo ny fireneny, ilay Andriamanitra manaiky ho eo anivontsika. Izay no tikan'ilay fiaran'ny fanekena. Satria ny fiaran'ny fanekena dia mirakitra ny didy folon'Andriamanitra sy ny tsipirin-jahatra maro samihafa manodidina izany. Noho izany dia ilay fiaran'ny fanekena dia maneho fa ny tenin'Andriamanitra, ny lalàn'Andriamanitra, ny didin'Andriamanitra dia eo amin'ny olona. Izay raha teo no raha ny teny grika hoe ny avian'ny teny hoe voninahitr'Andriamanitra izay natao hoe doxa. Ny teny hoe doxa izay atao hoe voninahitra dia lalina dia lalina ny heviny. Misy mpanoratra frantsay anankiray antsoina hoe Fabrice Hadjadj. Fabrice Hadjadj izay nanoratra boky anankiray izay izy any amin'ny taona 720 à moi la gloire, zay no tenin'ilay boky. Ity mpampianatra ity dia nandritra ny taona maro amin'ny lohan'ny taona 9 satria isan'ireo olona manan-tsaina, jiosy manan-tsaina. Dia ny voaman-drakariva ny tsy fisian'Andriamanitra, ny ateisma, ny nanenjika fivavahana mihitsy ary. Fa tahaka ny tantaran'i Paoly, nihaona tamin'Andriamanitra, narary mafy ny rainy. Ary dia izay aretiny rainy izay no nahatonga azy nihaona tamin'Andriamanitra ary dia tonga kristianina izy. Tonga kristianina izy, natao batemy izy, nabatisa satria tonga katolika izy, dia tonga kristianina izy ary dia nanomboka teo dia nanao fikarohana maro momban'ny asa soratra kristianina. Dia nanoratra ity boky izy, maromaro ny asa soratra fa anankiray izay faraparana dia ity hoe à moi la gloire ity.
ao anatin'io boky io zany no manazava izay fanazavana zay manao hoe rehefa miteny ozy hoe voninahitra ny teny hoe gloara dia avy amin'ny teny grika hoe doxa dia nazahoana ny teny frantsay hoe paradoxe mazava ho azy autour de la gloire zay teny hoe paradoxe dia doxa ny teny grika izy de zao ny heviny tsy tena voninahitra loatra fa hevitra fomba fijery zavatra na ny hevitro mahakasika ny zavatra anankiray zay no atao hoe doxa voalohany indrindra opinion zany hoe raha miteny zany hoe voninahitra de zao ny ao an-tsaina tamin'ny teny grika de zao milaza hevitra, milaza fomba fijery, milaza fomba fisainana ary dia io fomba fisainana io mifamatotra amin'ny antsoina hoe aletheia fahamarinana. Zay no mahatonga an'lay hoe amin'ity salamy ity hoe ny olona manome voninahitra an'Andriamanitra de Andriamanitra zay eo afovoan'ny olona marina. Fa matotra tsara mihitsy amin'ity salamy fa 4 ty hotsika teo lay Samuela faharoa toko fahaenina. Inona le izy? Nampiakarina tany Jerosalema amin'ny fiaran'ny fanekena. Inona le fiaran'ny fanekena? Mirakitra ny fahamarinan'Andriamanitra, mirakitra ny fahamarinana na ny lalàna na ny didy folon'Andriamanitra. Ary zay mamarina ny teniny ity mpampianatra ity no hoe tsy afa-misaraka mihitsy ny voninahitr'Andriamanitra sy ny fahamarinana. Zany hoe ny olona maneho voninahitra an'Andriamanitra de zao olona mandeha amin'ny fahamarinana. Tsy maneho voninahitra an'Andriamanitra ny olona raha tsy mandeha amin'ny fahamarinana izy. Dia izay fifamantorany voninahitr'Andriamanitra izay. Ary rehefa miteny hoe voninahitr'Andriamanitra tsy de hoe ilay zavatra ataontsika hoe sary ao an-tsaina fa zao toe-tsaina, toe-po, toe-piainana nanan'ny olona anankiray ka manaiky ho fiasana am-pelatanan'Andriamanitra ny fanehoana voninahitra an'Andriamanitra. Ao amin'ny filazansaraka ny John Fabrice Ajaja dia zao ny tenin'Andriamanitra. Zao ny tenin'Andriamanitra manao, zao ny tenin'i Jesosy marombarina koa manao hoe ny olona manome voninahitra an'Andriamanitra de zao olona mamoho. Zany hoe mazava tsara io ny evitenin'ny John zany de manao hoe amin'ny alalan'ny famoazantsika votsara no anehoantsika voninahitra an'Andriamanitra. Eto de hoy ny filazan'ilay mpanao salamy hoe mpanjaka ny voninahitra. Ary dia iza moa no manome voninahitra an'Andriamanitra? Isika. Hotsika teo hoe manome voninahitra an'Andriamanitra tsika rehefa mandeha amin'ny fahamarinana. Fa ny manome voninahitra an'Andriamanitra ihany koa de zao manome voninahitra an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny famoazantsika, faneketsika hitondra votsara eo anivon'ny fiarahamonina. Zany hoe manaiky hanova ny fiarahamonina. Ny olona manome voninahitra an'Andriamanitra de zao olona fiasan'Andriamanitra mihitsy. Voninahitr'Andriamanitra tonontsika io zany tsy tenenina fotsiny hoe ho an'Andriamanitra ny voninahitra zay io fa movenao manaiky ho fiasan'Andriamanitra hanova ilay toe-tsaim-piarahamonina ary manaiky hiova koa amin'ny fiainana mba hametraka an'Andriamanitra ho ivo ny fiainana. Andriamanitra fa eo mandrakariva. Zay ny dikan'ilay salamy bokin'ny Samuela faharoa toko fahaenina teo hoe eo afovoantsika Andriamanitra. Fa inona ny tsapantsika eo afovoantsika Andriamanitra? Tsapantsika ve hoe tiatsika izy ka fatatsika ny marina, fatatsika ny tsara dia tianao zay tsara zay ve tsika? Raha ohatra ka mamaky ity andininy vitsivitsy ity sika ny toinao de zao Jesosy Kristy tompo mihitsy no tondrony eto mpanjaka ny voninahitra. Ary ity texte ity na ity perikopy ity de mandrakariva vakina koa amin'ny fotoana ny alahadiny zapany fy. Zany hoe fanehoana lay Jesosy mpanjaka, lay Jesosy niakatra tao Jerosalema, lay Jesosy eo afovoantsika, lay Jesosy tiatsika, lay Jesosy ny teny manao hoe na aiza angonany roa telo amin'ny arako tia eo afovoany ary eo afovoantsika Jesosy dia tao amin'ny tombo antsika ry afaka hanao ny marina, hanao ny tsara ary hamovo tsara. Jauna toko fa 10:10 manao hoe mamovo tsara, mandehana de mamovo tsara. Refako ny atao hoe fahamasinana mandrakariva ny ataontsika hoe fahamasinana dia amin'ny lafiny moral foana hoe tsy misotro toka, tsy mijangajanga, tsy mandainga, manao asa soa, tsy diso mihitsy zay. Mazava zay. Ao anatiny antsoina hoe fahamasinana zay. Fa izao zany fahamasinana zany de
conséquence vokatra zany fa ny tena zava-dehibe de ilay hoe olona manaiky anao mission, olona manaiky irahan'Andriamanitra. Ny olona manaiky irahana atao hoe fahamasinana voalohany de zao fanekena ho ampiasain'Andriamanitra. Ny fahamasinana zany avy fotoan'izay dia toy ny zavatra atafin'Andriamanitra atsika, toetra atafin'Andriamanitra atsika, afahatsika mahatanteraka ilay mission ilay zavatra tian'Andriamanitra ataotsika. Mazava ho azy io le toetra resahantsika hoe za tsy mandanga, za tsy mangalatra, za tsy monolo, za tsy mijangajanga, za tsy mangalatra zavatr'olona, za tsy mifetsy sy ny sisa rehetra. Izy rehetra de zao conséquence na vokatra zay. Toetra tafin'Andriamanitra atsika zay satria tsika anao an'lay mission. Fa tsisy heviny reo toetra ireo raha ohatra ka tsy manaiky anao mission tsika. Tsisy heviny mihitsy ny hoe za tsy mangalatra, za tsy mamonola, za zao za masina, nefa tsy manaiky anao lay mission, lay zavatra asain'Andriamanitra ataotsika isika. Fa ny zava-dehibe de ny hoe ny olona manome voninahitra an'Andriamanitra de olona manaiky ho irahan'Andriamanitra ho itsona. Raha TV azavainy ity boky kely zay tsy de lava loatra ity ny soratan'ny Fabrice ny hoe ny olona manome voninahitra an'Andriamanitra, ny olona mpanompon'Andriamanitra manome voninahitra an'Andriamanitra zao manaiky ho vola volain'Andriamanitra, tefen'Andriamanitra ka manaiky ho irahiny hampanaoviny zavatra. Raha ohatra tsika ka menimendava amin'ny asan'Andriamanitra, menimendava amin'ny asan'Andriamanitra, betsaka ny asanao Andriamanitra tsy vita, na olona menimendava amin'Andriamanitra, ahoana moa Andriamanitra ty lalana hitondranao aty, ahoana Andriamanitra ty zavatra velanao etiko ty, to mangiry firy ato mijaly raha ohatra tsika ka mety sanatry koa azy ny fanomezantsian'Andriamanitra amina hoe totra ny tsy zakako zany zavatra ampitondraina zany Andriamanitra, na koa sanatry mety ho azo ny fireharehana fa tsy miaina ao anatin'ny fanetretena. Izao tsy manome voninahitra n'Andriamanitra isika. Fa ny olona manome voninahitran'Andriamanitra dia eketsika ny ho tefen'Andriamanitra, irahan'Andriamanitra. Ary mazava tsara ny teny Jaona moa tena miresaka be mihitsy ny voninahitran'Andriamanitra hoe ny voninahitran'Andriamanitra inge de ny fanaovantsika ny sitrapon'Andriamanitra. Inona le sitrapon'Andriamanitra? Tsy lay lafin'ny moral ihany, iny mazava iny. Mididy folo fa ny didy folo tsy jerentsika amin'ny lafin'ny moral fotsiny ihany fa tena jerena mihitsy amin'ny lafin'ny action, amin'ny lafin'ny asa. Be dehibe mantsy ny mijery ny kristianina amin'ny lafin'ny moral fotsiny, be dehibe ny mijery ny kristianisme amin'ny lafin'ny moral fotsiny. Zava-dehibe moral tsy tiditsika hevitra mihitsy zany fa ny kristianisme dia mitondra moral, mitondra fomba fisainana vaovao, mitondra toetra vaovao, fa ny kristianisme action. Zany hoe kristianisme de zao fitsahana atrehana atsehatra. Jesoa raha nanova izao tontolo zao tsy nanova ny moral ihany, ka ny teny manao hoe tiava ny fahavalonareo, tsy nanova ny toetran'ny olona ihany, tsy nitondra valeur vaovao ihany, fa izao Jesosy Kristy tompo raha tonga aty ambony tany de zao tena action, zany hoe tena mibrotsaka atsehatra. Ary izay ny toetra, izay no hanehoantsika ny voninahitr'Andriamanitra. Ny hanehoantsika ny voninahitr'Andriamanitra de zao isika manaiky hitondra an'Andriamanitra. Ary ny voalohany indrindra amin'ny antsoina hoe voninahitr'Andriamanitra, manaiky hitondra an'Andriamanitra. Tsy hoe manaiky hoentin'Andriamanitra ihany satria vola volain'Andriamanitra de hoentin'Andriamanitra no asa tsara, fa ny faharoa ny voninahitr'Andriamanitra koa de zao isika manaiky hitondra an'Andriamanitra. Otsika atao hoe ity Salamo 2:20 ity raha manao asan-draha tolohanareo ry vavahady ry varavarana fahagolo de milaza lay sarin'lay fiaran'ny fanekena hoentitsika, bataitsika, batain'ny Davida sy ny namany moa Samuela voalohany toko fahaenina, Samuela voalohany toko fahaenina. Fa izao sarin'lay Andriamanitra toy ny hoe hoentitsika, marina fa tsy tsika mitondra Andriamanitra fa Andriamanitra mitondra antsika, saingy zao sarina anehoana hoe manaiky hoentitsika Andriamanitra. Ny olona manome voninahitr'Andriamanitra de mitondra an'Andriamanitra eo anivon'ny fiarahamonina, ka hitan'ny olona ny fahatsaran'Andriamanitra, hitan'ny olona ny fahamasinan'Andriamanitra, tonga atsika eo anivon'ny fiarahamonina ve ny fahatsaran'Andriamanitra. Raha ohatra ka misokatra ny vavahady ny fiarahamonina, tonga atsika eo ve ny fahatsaran'Andriamanitra? Sa inona ny tonga atsika eo amin'ny fiarahamonina? Zay le hoe ry varavarana fahagola, misandrata ry varavarana fahagola, fa hoentinay eo aminareo ny voninahitr'Andriamanitra. Tonga atsika to ve kristianina tsika eto Madagasikara, misokatra ny varavaran'ny tanindrazantsika, ny firenentsika, asandrato tolohanareo ry vahady, misandrata ny varavarana fahagola, dia tonga atsika eo amin'ny firenentsika ve Andriamanitra.
tonga atsika eto Antananarivo ve Andriamanitra, tonga atsika eo amin'ny tranontsika ve Andriamanitra, tonga atsika eo amin'ny toerana misy atsika ve Andriamanitra, bataitsika tonga atsika eo ve ny fitiavan'Andriamanitra, sa inona ny tonga atsika ao amin'ilay tanàna misy atsika, toetra manahoana, fiainana manahoana no etsika eo. Zay mahatonga nyty mpanao salamo ty manamafy manao hoe zava-dehibe lay fanomezam-boninahitran'Andriamanitra. Fanomezam-boninahitran'Andriamanitra zany eo zany lay lafin'ny litorjika, lay tsika faly mihira mafy, zay fifaliana ho an'Andriamanitra. Zay dia taratry ny fiombona atsika ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra amin'ny lafiny ara-panahy. Fa izao amin'ny lafiny andavanandro, amin'ny lafiny fifandraisantsika amin'ny mpiarabelona, mitaky action Andriamanitra, mitaky asa ny fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra. Raha amin'ny teny Calvin manao hoe ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra, isaky ny navita action izy, de zay tenenina ozy. Fa tsy hoe tsy tenitenenina ihany zany fa zany hoe ao aorianany asa, ao aorianany faneketsika ao ampiasain'Andriamanitra, ao aorianany fitondrantsika an'Andriamanitra ao anivon'ny fiarahamonina, ka hanova ny fiarahamonina miala amin'ny fitiavatena, miala amin'ny fahalovana, miala amin'ny fakahalana, miala amin'ny fanamarina teny io, dia tonga atsika ao ve Andriamanitra. Zay le hoe doxa, zay le hoe fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra. Zay mahatonga amin'ny teny Hébreu, rehefa amin'ny teny hoe voninahitran'Andriamanitra de zao zavatra mavesatra zany, zavatra manandanja, zavatra tsy zaka, ary dia satria Andriamanitra no entinao eo anivon'ny fiarahamonina. Ahoana moa tsy avesatra ny voninahitran'Andriamanitra, ko ny olona manome voninahitran'Andriamanitra, olona tony mitondra ny Jesosy eo anivon'ny fiarahamonina, enao ny tempolin'Andriamanitra, isika ny tempolin'Andriamanitra, ny fiangonana ny tenan'ny Kristy ety amin'izao tontolo zao. Ahoana ny tsy ho avesatra izany zavatra izany, ahoana moa no hamaivana an'izany. Adosoana ny mieritreritra hoe maivana ny fitondranan'i Jesosy eo anivon'ny fiarahamonina, mafy ny fanenjehana, mafy ny fahakalana, tena mavesatra ny fitondranan'ny voninahitran'Andriamanitra. Na ny marimarina kokoa, tena mavesatra ny fanekena ho ampiasain'Andriamanitra eo anivony zao fiarahamonina ianantsika etriny zao, fiarahamonina efa tsy mivavaka, fiarahamonina mandany marina, fiarahamonina tia fafinaretana, fiarahamonina tia tsy mety mifankaty, fiarahamonina manamary-tena. Zany no tsy maintsy hitondrantsika n'Andriamanitra, satria zay no antsoina hoe manome voninahitra n'Andriamanitra. Indrisy anefa fa maivana, ina dikany hoe maivana, satria tsy tonga atsika Andriamanitra fa ny tenantsika ihany ny tonga atsika eo. Rehefa ny tenantsika ny tonga atsika eo de maivana. Maivana de manjary tsisy lanjany, tsy eketeny, tsy toteny, satria tsy tonga atsika eo Jesosy. Rehefa malala amin'ity salamo fa 420 tia amin'ity mofinaina ity, de manafatra atsika ny mpanao salamo manao hoe asandrato ny lohanareo ny vavahady. Jehova mahery tsy do, Jehova mpiady mahery. Zany hoe matoky, ento eo amin'ny fiarahamonina Jesosy, eto amin'ny fiarahamonina Andriamanitra, ary meteza hoentin'Andriamanitra koa ianao, fa zay no antsoina hoe manome voninahitra an'Andriamanitra. Meteza amboarin'Andriamanitra, meteza hamo, meteza ho volavolain'Andriamanitra, ary meteza koa hitondra an' Jesosy eo anivon'ny fiarahamonina, fa zay no manome voninahitra an'Andriamanitra. Engany hanehon'Andriamanitra ny voninahiny ianao, satria miaraka aminao izy, satria miandany aminao izy, satria momba anao izy. Tompo misaotra anao zahay noho ny amin'ny soratra masina zahay mampahery anay, fa manome voninahitra anao zahay amin'ny alalan'ny fanoloran-tena, manome voninahitra anao zay amin'ny alalan'ny fanekenay ho ampiasainao, manome voninahitra anao zay amin'ny alalan'ny fanekenay hamo sy hitondra anao eo anivon'ny fiarahamonina. Manome voninahitra anao indrindrindrindra zay amin'ny fanekenay, ho tefenao, ary dia manjary mitondra vokatra tsara, ho fahamasinana, ho fahamarinana, ho fitiavana, ho fifaliana, ho famindram-po, ho fifamelana eo anivon'ny fiarahamonina. Ianao no manome anay izany toetra, izany manafy anay izany toetra ny fahamasinana izany, ka manjary miaina ny fanasina sy fahazavana izay. Jesosy mivavaka izahay mamarino azy. Ataovy mahatondra anao eo anivon'ny fiarahamonina na mavesatra azy zany, satria ianao miandany aminay, ianao manamarina anay, ianao no mitondra anay. De misaotra anao amin'ny tontolo andronay ity Jesosy, anatenanay vokatra tsara, anatenanay fifaliana, anatenanay fiadanana. Ataovy mahita fity amin'ny fiarahamonina izay hiasana indray zay ny tontolo andro, ataovy faly amin'ny fanarahana anao, ataovy tsapan'izay rehetra amin'ny fanerasera aminay anio, fa eo aminay ny voninahitra, ary momba anay mandrakariva ianao satria sady mitondra anay
no hidimay amin'n'andro tokony ty mpamonjy